Ny Drafitr'Andriamanitra dia zavatra izay tena mahafaly. Matetika antsoina hoe ny drafitry ny famonjena zany drafitra izany. Ary ny drafitry ny famonjena dia drafitra izay nataon'Andriamanitra ho antsika. Ary isika talohan'ity fiainana ity niara-nipetraka tamin'ny arahintsika any an-danitra. Dia fanahy tamin'izany fotoana izany tsika mbola tsy nahazo vatana. Ary izy tamin'izay efa manam-batana no fotoany tonga lafatra. Ary izy mbola manana vatana ohatr'izay. Dia noho ny vatana izay nanan'Andriamanitra hoe tonga lafatra io vatana io tena misy voninahitra, natsapa fifaliana be dia be izy. Ary isika dia mbola fanahy tamin'izany fotoana izany. Tsy dia nisy fanomezana ohatry ny fanomezana izay nanan'Andriamanitra. Isika tamin'izay tsy nanam-batana, tsy mety manao dona, tsy mety manao nain raha tsisy vatantsika. Dia hitan'Andriamanitra fa ho faly ny zanany raha manana fahefana izy ireo mba lasa tahaka azy. Ary izay ny antony misy antsika amin'izao fotoana izao eto an-tany. Nahazo vatana isika mba ahafahantsika hitombo. Dia fantantsika fa mbola mety maty ireo vatana izay ananantsika zao. Ary mbola misy fitsapana izay misy amin'ny fiainantsika. Mbola mety marary koa. Dia raha ohatra ka tsisy tapaka taolany dia tapaka izy dia mety marary be zany. Dia ny fiainantsika eto an-tany mbola tsy tahaka an'Andriamanitra. Fa fotoan'ity fiainana ity mba hiverina eo antrehan'Andriamanitra ary mampiseho aminazy fa vonona isika milasa tahaka azy. Dia mandritra ity fiainana ity misy fitsapana isan-karazany. Mety misy zany olona izay marary, mety misy olona izay maty, misy fahoriana amin'ny fiainantsika. Ary misy ihany koa fotoana tena saratra be hady amin'ny fiainana ary atao aorikorena. Dia misy ihany koa fitsapana hoe tena tsy mahazo asa mihitsy ny fianakaviana. Dia misy ihany koa ohatr'izao amin'izao fotoana izao ny peste. Misy karazana aretina, misy karazana fitsapana maro be. Dia mety misy ireo araka ny drafitr'Andriamanitra. Hitantsika fa raha maharitra mandritra ireo fotoana saratra ireo dia afaka hahazo fifaliana isika, afaka hitombo ary ho faly. Dia anisan'ny drafitr'Andriamanitra izay satria ireo traikefa izay ho azontsika dia manampy antsika mba ho tahaka an'Andriamanitra. Satria izy efa nandalo fotoana ohatr'izao. Ary izay no nahatonga azy tonga lafatra. Dia isika raha manaraka azy amin'ity fiainana ity ary mifidy ny tsara dia ho azontsika fiainana tahaka an'Andriamanitra. Raha mifidy ny ratsy, raha manota foana ary tsy mibebaka isika dia tsy ho tahaka an'Andriamanitra isika. Fanomezana izay ho azon'ny olona rehetra ny vatana tsy mety maty aorian'izao fiainana izao. Izay ao anatin'ny drafitr'Andriamanitra. Ary tena misy izany satria noho ny sorom-panavotana Jesosy Kristy. Fanomezana izay anisan'ny drafitr'Andriamanitra ny sorom-panavotana Jesosy Kristy. Fantan'Andriamanitra fa tsy ho tonga lavitra ny olona ary tsy maintsy manoto izy ireo indraindray. Dia izay mahatonga tena tsy maintsy misy ny sorom-panavotana Jesosy Kristy. Tonga teto an-tany Jesosy Kristy mba hampianatra antsika izay tsy maintsy tantsika mba hiverina amin'Andriamanitra ary mba hahazo io voninahitra io. Ary izy ihany koa maty ho antsika. Dia tamin'ny fitaliana tao amin'ny sarin'ny Getsemani ary tamin'ny hazo fitaliana natsapa ireo fitsapantsika rehetra Jesosy Kristy. Ary izay mba ahafahantsika ho tahaka Andriamanitra ary tsy maloto indray. Dia fantatro fa tena manan-danja izany ao anatin'ny drafitr'Andriamanitra. Ary tsy mety adino izany tsika. Tsy tokony. Dia raha isika miezaka foana mba hanaraka ny Jesosy Kristy dia ho azontsika voninahitra noho izay nataon'i Jesosy Kristy. Eny tsy maintsy hahazo vatana tsy mety maty ny olon-drehetra na dia ratsy ary.
De raha tsara isika mety azontsika voninahitra tsara. De tsy maintsy fidintsika ny tsara mba azo zany. Fa tena tsy maintsy tsarovintsika fa raha hanaraka zay drafitr'Andriamanitra isika ary mifidy ny tsara de tsy maintsy ho tahaka Andriamanitra isika ary ho feno ny fifaliana zay mety ananantsika. De tian'Andriamanitra raha ianao tena manaraka zany drafitra zany ary mifidy ny tsara. Tian'Andriamanitra raha ianao lasa tahaka azy. Ary zay ny antony misy ny drafitra, zay ny antony misy Jesosy Kristy, zay ny antony tonga teto an-tany Jesosy Kristy, ary zay ny antony misy mpaminany izay manampy anao mba hanaraka azy. Tena fantatra fa marina reo zavatra reo ary tena misy tokoa Andriamanitra izay mana fitiavana ho antsika, isika ny zanany, ary tsy maintsy ho lasa mpanaradia azy tsika. De zay ny fampianarana kely izay ataoko momba ny drafitr'Andriamanitra, drafitra izay mahatonga fahasambarana zany. De ataoko zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.